ny tompandriamanitra misaotra azy hatrany isika no zao fahavelomana nomeny antsika izao. Manarak'izany arabaina ihany koa ianareo rehetra mpanaraka ny fandarana zay ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely. Misy matoky izahay fa avy amin'Andriamanitra zao fandarana izao. Natao nisy fandarana mba ho famonjena ny olona ho afaka amin'ny fahotana zay na mahatora ny devoly azy. Natao nisy fandarana ho famonjena ny olona ho afaka amin'ny aretina mahazo azy satria mpanasitrana ny tompandriamanitra. Ary natao nisy ihany koa ny fandarana ho famonjena ny olona ho afaka amin'ireo olana misy amin'izao vaninandro faran'izao. Zao mantsy miasa Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny zay toriny sy ny teny ambaran'ny mpanompon'Andriamanitra. Tena afaka maneho zavatra lehibe sy magaga eo aminao tokoa ny tompandriamanitra raha mino sy mandray ny teny torina tokoa ianao. Noho izany mitona anareo aho ny anaraka tsara indray an'izao afatra entiko zao. Ny afatra entiko androany dia afatra mbola mahakasika Jesosy hatrany. Ny finoana Jesosy mantsy no fototra matokan'Andriamanitra le nahary ny olona afaka maneho ny heriny sy ny fagagany eo amin'ny olona zay mino. Zava-dehibe tokoa ny fahafantarana Jesosy sy ny finoana azy ahafahan'Andriamanitra manao zavatra lehibe hoy aho. Mialohan'ny rosoana amin'izany afatra sy fampianarana izany azy dia anao vavaka aloha isika ary ametraka indray an'izao afatra izao eo ambany fitahian'Andriamanitra. Anao vavaka azy asika tompoko. Raha ny malalo mbola misaotra anao hatrany hatrany izahay ny amin'izao tombonandro velomana nomenao anay izao. Ary mbola misaotra ihany koa fa noho ny fahasoavanao lehibe dia nitomy fanahinao izahay mba andre anty afatra androany ity. Mino izahay fa amin'ny alalan'izany afatra izany dia hisy herin'Andriamanitra hiasa eo amin'ny olona, hamonjy azy ho afaka amin'ny fahotana, hamonjy azy ho afaka amin'ny olana, hamonjy azy ho afaka amin'ny aretina, hamonjy azy mba ho tsapany fa fiainana mahafinaritra, ny fiainana mino an'Andriamanitra sy ny fiainana manana an Jesosy eo amin'ny fiainana manontolo. Eo an-tananao ty fotoana androany ity, ty afatra androany ity, amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra ray malala. Amen. Enina ry tompoko, omena ny tompony voninahitra. Roso avy hatrany amin'ny fanambarana ny afatra ao. Araky ny fanambarako ty ary aloha, afatra mahakasika an Jesosy ny afatra entiko. Ampatsahivoko anareo kely ny nambarako tamin'ny herina. Jesosy no zanak'Andriamanitra zay nomen'Andriamanitra antsika zanak'olombelona. Nomen'Andriamanitra antsika Jesosy mba ho famonjena ny fanahintsika tsy ho very any amin'ilay fahaverezana mandrakizay. Noho ny fahotantsika sy ireo zavatra ratsy amin'ny karazana ataontsika matsy dia nanomana ny fariafo sy solofara ny tompandriamanitra ho sazy ny fahotana sy ny fisaran'ny olombelona tamin'Andriamanitra ary ho sazy ny tsy finoany an'Andriamanitra ihany koa. Tsy resaky za fa zava-marina. Toy izao ny voalaza Apokalipsy 3:9 hoy izy: fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono sy ny mpijangajanga sy ny mpanody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy solofara. Izany no fahafatesana faharoa. Jesosy no zanak'Andriamanitra zay nomen'Andriamanitra antsika zanak'olombelona ho famonjena antsika ho afaka amin'ireo olana sy ireo aty sarotra atrehana amin'izao andro izao. Zany no antony natokan'i Jesosy rehefa tonga tety ambony tany izy dia nanao antso toy izao. Hoy izy tamin'izany araky ny voalaza ao amin'ny Matito 4:20. Hoy Jesosy: mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no hanome anareo fitsarana. Raha zavana misy kokoa dia hoy Jesosy hoe: mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay manana olana ao anatin'ny ady, ao anatin'ny enta mavesatra. Mankanesa ty amiko ianareo hoy Jesosy, fa rehefa tonga eo amiko ianareo dia omeko fitsarana, omeko fiatanana, omeko fiainana, ataoko matsapa fiainana sambatra. Jesosy ny zanak'Andriamanitra zay nomena antsika ho fandravana ny sakana rehetra mahazo ny olona ankehitriny. Nanomboka tamin'ny fotoana nalavo an'i Adama sy Eva dia nanao ny asany ratsy teto ambony tany ny devoly sy ny ekipany. Anisan'ireo asa ratsy nataony dia ny manao sakana ny olona mba tsy hahita sy tsy handray zavatsoa avy amin'Andriamanitra mihitsy ny olona. Tena ataony zany mandritra ny fahavelomantsika eto ambony tany. Sakatsakana ny avokoa ny ataon'ny olona na milafininina na milafininina. Tena maneho faratsy toetra amin'ny olombelona ny devoly. Zany no mahadevoly ny devoly. Zay ny famitinana nambarako tamin'ny herina. Tena araky ireo mihitsy ny asa ataon'i Jesosy tompoko.
raha mintsy mandray azy ho ao anatinao ianao, zany hoe mampandrosa Jesosy ianao mba hitoetra ao anatinao. Olona maro nefa natsapa fahasoavana tamin'ny finoana Jesosy sy ny fandraisana azy. Inoko fa tsy ho diso anjara am'izany ihany koa ianao, ianareo zay manaraka an'izao afatra entoko izao. Ny vaovao mafaly manaraka ihany koa nefa de ity: Jesosy ny zanak'Andriamanitra zay niran'Andriamanitra mba hanasitrana ny olona marary sy hanafaka ny olona zay azo ny herin'ny demony sy azo ny herin'ny famisaviana. Tantarako aminareo fa tena mpanasitrana ny olona marary Jesosy. Ohatra anankiray ity: tamin'ny fotoana nandalovan'i Jesosy tety ambony tany, olona maro no nositraniny ary nataizana toerana nalemy, de nositraniny avokoa ireo olona tonga teo aminy. Ndre mandeha nandalo tao amin'ny tanàna anankiray Jesosy narana olona marobe. Raha vao nandre an'izany ity ramatoa iray ity zay efa narary nandritry ny 12 taona, de nanapa-kevitra izy fa natona Jesosy mba ho sitranina. Efa afa-po tamin'ny fitsaboana mantsy izy tamin'izany, satria araka volazan'ny Baiboly efa nandany ny fananany rehetra tany amin'ny mpitsabo maro izy kanefa tsy mbola sitrana ihany. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Liko 9:7-10 sy ny 7:10. Fakina le teny: ary nisy vehivavy anankiray narary 12 taona zay efa nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody nefa tsy nisy nasitrana azy akory. De nakao ivony Jesosy raha vehivavy ka nanendry somotry aviavin-damana, ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretin'i. Ary ireo teny vakina ireo tonga teo am' Jesosy tokoa ity ramatoa marary sady efa voa mafy ity. Tonga teo niaraka tamin'ny finoana ny ho sitrana izy, ary de sitrana tokoa. Tena fagagana lehibe ho azy sy ny fianakaviany mihitsy ny fanasitranana azony tao am' Jesosy. Araka volazan'ny Baiboly efa ela be mihitsy izy no narary nandeha raha kanefa tsy mety sitrana mihitsy. Efa ela ihany koa nefa no nandrenesana fa mpamonjy sy mpanasitrana Jesosy, fa saingy tsy hitany mihitsy zay fomba afany miona am' Jesosy. Ndray andro anefa nandalo tao amin'ny tanàna misy azy Jesosy. Akory ny afaliany tamin'izany fotoana zany? Faly be mihitsy izy sady natanjaka ny finoana fa toka ny fotoana asitrana azy. Aveliko indray le teny: faly be mihitsy lay ramatoa sady natanjaka ny finoany fa toka ny fotoana asitrana azy. Noho zany nanapa-kevitra ity ramatoa ity mianatona Jesosy hoe eny am'le toerana misy an Jesosy mihitsy. Vokatry zany sitrana tokoa izy, teon'eo ihany niala tamin'ny herin'ny aretina. De renina ny tompo. Zava-nisy tamin'ny andro apôstôly ndray izao tantarako manaraka izao: efa tsy tety ambony tany intsony Jesosy tamin'izany fotoana zany, fa efa nampiakariny ray tany an-danitra izy, satria efa vita ny mission zay nampanaoviny ray azy. Fa izao tsy tety ambony tany intsony Jesosy, fa saingy ny asa fanasitranana napetraka Andriamanitra ray taminy, de mbola nitoizany hatrany, nitoizany tamin'ny alalan'ireo apôstôly mpanompon'Andriamanitra. Ndray andro tokoa azy raha nitory ny filazantsara tao amin'ny tanàna anankiray atao hoe Listra i Paoly sy ireo namany, de nasehony Jesosy fa mpanasitrana izy ary tsy miova am'izany ny asany na dia efa nakarina ho an'ny an-danitra aza Jesosy. Inona zava-misy tamin'izany? Hoy ny Baiboly: nositran'i Jesosy tamin'ny alalan'ny teny nataony Paoly le lehilahy nalemy hatrany an-kibon-dreniny ka de sitrana teo ny eo. Amafisiko hatrany fa tamin'ny alalan'ny teny nataony Paoly mpanompon'Andriamanitra milazany amin'ny fanasitranana no nasitrana an'ilay lehilahy nalemy. Nampiasa teny Paoly mpanompon'Andriamanitra fa Jesosy no niasa ho fanasitranana an'ilay lehilahy. Andeo vakina ny voasoratra Asin'ny apôstôly 7:15-9 vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny: ary nisy lehilahy anankiray nipetraka tany Listra nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny ka tsy afaka namindra. Izy nahare any Paoly nitoriteny, ary Paoly no nibanjina azy mafy ka nahita fa nanam-pinono sitranina io, de niteny tamin'ny feo mahery hoe: midroa amin'ny tongotrao. De niatsambotsambotry raha lehilahy, hoy ny Baiboly, ka nitsangatsangana. Ry mpiany malala, mpanasitrana ny olona marary Jesosy. Efa naniraka azy ho am'izany lay Andriamanitra ray-pahary an'izao rehetra izao, ary tsy miova am'izany asa fanasitrana zany mihitsy Jesosy hatramin'izao andro misy antsika izao. Ny tiako ambara de zao: raha marary ianao zay mandray am'izao ora izao de zao, afaka ny ho sitranin'Andriamanitra ihany koa ianao androany. Mino antiteny ity ianao. Hoy ny Baiboly eo amin'ny Hebreo 13:15 hoe: Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy ny ary mandrakizay.
Jesosy Kristy no tsy mivoamaly Seigneur mandrakizay. Zany hoe zay nataony Jesosy fahiny fony izy nandalo tety ambony tany, ary zay nataony Jesosy fahiny ihany ko tamin'ny androndreo apôstôly, de mbola iny atao ary tiany atao eo amintsika taranaka ankehitriny. Raha olona marary ianao zay mandray amty ore ity, de azon'Andriamanitra, azon'i Jesosy hositranina ianao na inona ny aretina misy eo aminao. Ny antony ho eo satria tsy miova Andriamanitra, tsy miova ny programany makasika ny fanasitranana, ary tsy miova tahak'izany ihany ko Jesosy zanak'Andriamanitra, lay ny ran'Andriamanitra mba hanasitrana ny olona marary. Ny zavatra iray lehibe takin'Andriamanitra fotsiny aminao de ity: ianao mino fa misy Andriamanitra, ianao mino fa tsy miova Andriamanitra, ianao mino fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra mpamonjy sy mpanasitrana ny olona marary, ianao mino fa androny tompo anao ny androany, ianao mino fa androany no anasitran'Andriamanitra anao. Arao tsara keny tantaran'ireo olona narary kanefa nahazo fanatrana teony eo arantsika ao amin'ny tapany faharoa amin'ny alalan'ny afatra etiko zany ny fomba nazahoan'ireo olona vao avy ny tantarako ireo ny fanasitranana. Ajantsika hatreo aloha zay tapa voalohany zay, anaraka iraray isika aorina zany ho toizany fitondrako ny afatra makasika an' Jesosy sy ny fanasitranana ataony zay mbola tiany atao am'izao androntsika izao. Ka dia anaraka iraray aventrantsika tompoko.
eny ary tompoko hoy toy izao ka vetrany ny fitondrako ny afatra mahakasika ny an Jesosy mpanasitrana Jesosy ny ran'Andriamanitra ray ho am'izany mission spéciale zany Jesosy ary tsy mbola miova am'izany asa fanasitrana zany Jesosy hatram'izao izy no tsy miova ho masenio ary mandrakizay zany no ambaran'ny baiboly ny zava-misy raha teo ihany koa de manamarina zany somary azavakely tsy hoe ny fanasitranana ihany akory noho na ny ran'Andriamanitra ray Jesosy fa ny lehibe indrindra dia ny famonjena ny fanatsika soma tsy misy tsy mahazo ny fanazavana ataoko ianareo averina ho jerentsika indray ny makasika an'le vehivavy na rarina de ra nandritrin-domy fotoana tao am'ty ramatona rary ity ny finoana fampanasitrana Jesosy no zany rehefa enony fa nandalo teo amin'ny tanàna nisy azy Jesosy dia nivoaka ny tranony izy ka nanatona Jesosy ary tsotra ny finoana tao aminy ho kasiko fotsiny lamban Jesosy ho izy dia ampy anafaka ny aretina eo amiko izany dia natao tokoa enao ve sa teny zany zao finoana tao aminy ho kasiko fotsiny lamban Jesosy tsy miandry vavaka spesialy ataony Jesosy fa ho kasiko fotsiny lamban Jesosy ho izy dia ampy azy zay hitondra fanasitranana ho ahy vokany sitrany teo an'io le ramatolona rary mafy limpiany malala matoka fagagana misy eo ange ny finoana ananatsika zanak'olombelona io tao am'ty ramato iray ity ny finoana ny hositrana ary ny tobo Jesosy ihany koa nahita fa nanam-pinoana ny hositrana izy ino ange ny filazan'ny baiboly ahoa maraka toko 5 ka hatramin'ny 9 eno tsara nge fa vakiako le teny ary nisy vehivavy anankiray zay efa narary 12 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nety-sitrana fa vao mainka ny anarary kokoa azy koa rehefa nahare ny am' Jesosy izy koa rehefa nahare ny am' Jesosy nahare ny lazany Jesosy izy dia nakeo ivoany namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany zany hoe nikasika ny lamban'i Jesosy fa hoy izy na de fitafiny ihany aza ny voatendriko de ho sitranao hitanao am'zany le tena alehibe ny finoana tao aminy ary niaraka tam'izay de ritra ny loharan'ny aretina ka tsarony tao am'ny tenany fa sitrana izy mitiova am'izany ihany koa ny fomba naza olona lehilahy nalemy ny fanasitranana na sy fanasitranana magaga la lehilahy nalemy tao an-tanàna tao hoe Listra teo mpandrenesana ny toroteny nataony polisy no tonga tao anatiny finoana ny hositrana ao anaty fonteny mampitombo finoana ny fandrenesana toroteny tompoko ka izany no antony mahatonga anay tsy mitsahatra ny manasa anareo ho avy amonjy fotoam-pivavahana ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely
satria raha vo mandreny torotena taonay ianao de fantatra fa hitombo finoanao ary mila manana zay finoana mitombo zay nefa ianao toiziko tantaran'le lehilahy na tsy fanatrana magaga nanam-pinoana ny ositrana le lehilahy nalemy ary tsapam-pôly ihany ko fa nanam-pinoana ny ositrana izy vokana sitrana teo ny eo izy afaka nitsangana tahaka ny olona rehetra le lehilahy nalemy rehefa nilaza ny fanasana teo amin'ny pôly apôstôly veritsika vakina ny voalaza amin'ny baiboly tam'izany fotoana zany ony baiboly ao amin'ny asina apôstôly toko faefatra amby folo andiny fahavalaka hatramin'ny andiny fafolo vakina amin'ny anara Jesosy ny teny ary nisy lehilahy anankiray nipetraka tany Listra nalemy tongotra hatrany-kibondreniny ka tsy afaka namindra izy na are any Pôly ny toroteny ary Pôly no nibanjina azy mafy ka nahita fa nanam-pinono sotranina io de niteny tamin'ny fehamahery Pôly apôstôly miditsy roa amin'ny tongotrao inona traka dia niatsambotsambotra raha lehilahy ka nitsangatsangana zany hoe tonga de nisy herin'Andriamanitra niasa teo vatantenan'le lehilahy nampatanjaka azy de ray nantompo mena voninahitr'Andriamanitra anao vavako anareo aho amin'ny famaranana ny afatra etiko noho izany miomana ianareo zay marary ny andray fanastrana magaga androany efa vonina ny aneo an'izany fahasoavana lehibe zany eo aminao Jesosy raiso ity teny baiboly ambarako aminareo ity fa ity zany no teny omeny Jesosy anao vakina Jeremia tonga telo amby telopolo andimy fahenina de indro tanterako tokoa ny fanastrana anazy ianao tia nilazain'io eno sitraniko izy ianao tia ny lazain'io ary reseko aminy ny aren'ny fiadanana sy ny famarinana ry mpiany malala tsy miova Andriamanitra fa mbola manasitrana izy tsy miova ihany ko Jesosy fa mbola manasitrana hatrany hatrany izy amin'ny famaranana ny afatra dia nokona fotoana fanavavako anao aho mba hositranin'Andriamanitra tokoa ianao amafisoko hatrany ho baiboly eo amin'ny Hebreo toko fahatelo amby folo andiny fahavalo Jesosy Kristy no tsy miova ho malitsy ny ho ary mandrakizay ry mpiany malala tena tsy miova tokoa Jesosy zay rehetra efa nataony fahiny na nataony tamin'ny andron'ireo apôstôly de mbola hay natao sy tiany atao eo aminao mpanaraka zao fandarany izao joro vavolombelona aminareo aho roa volana lasa zay roa volana latsaka kely nanao fitoriana filazantsara kalamanjany izahay tao anatin'izany no nahitanay olona maro narary ary aretina samihafa no nisy tamin'izy ireo de raina ny tompo fa maro tamin'izy ireo no sitrana ohatra am'izany olona ny voto tare efa ntaonany ary efa nomeny olona naram-bositra mihitsy izy tam'izany ny aretina ny voto tare zany akory za magaga fa sitrana izy rehefa nandreny toroteny nataonay lay namanay mpiara-vavaka aminay azy raha nahita azy sitrana saika tsy nafantatra azy intsony satria niala le fivitosana sady lasa niova ho tsara ny endriny fakakany zany tsy miova Jesosy amataona ny olona ny voto tare oya fa rehefa nandreny toroteny nataonay de nisotranin'Andriamanitra nisotrany Jesosy izy mbola tamin'ny andro nanaovanay fitoriana ankalamanjana io ihany no nanasotrana Jesosy vehivavy ray zay narary efa hatramin'ny taona 24 ny aretina tsy mavoaka feo ny tendany tahaky reny olona bitsibitsika reny ny feony fa tsy mavoaka feo de rena ny tompo fa rehefa nividy-javatra teo am'le namanay mpiara mivavaka aminay de gaga raha nahita azy satria efa afaka miteny mafy le ramatoa nefa nanomboka tamin'ny taona 24 hoy aho dia tsy mavoaka feo ny tendany firitoana zay ny lasa tsy mavoaka feo ny tendany kanefa de zay afaka niteny mafy izy ankehitriny rehefa nandre ny toroteny nataonay avy amin'izy zany fanasitrana anazy zany valiny avy amin'ny Jesosy lay tsy mivoamaly Seigneur mandrakizay ry mpiany malala mpanasitrana Jesosy efa ny ran'Andriamanitra ray ho am'izany asa fanasitrana zany Jesosy androany afaka no sitrana ihany ko ianao raha mino azy ho mpanasitrana ho famaranako ny afatra netiko de zao hoe tsy miova Jesosy azon'Andriamanitra isorona eo aminao ihany ko ny olana mahazo anao inona avy reo olana mahazo anao akoatra ny aretina inona avy reo olana mahazo anao olana ara-tokantrano ve sa olana ara-pitiavana vo vita-kalava ve ianao tsy matsakana tokantrano mihitsy ve ianao zany ve ny olana mahazo anao sa olana ara-pivelomana tsy mahita asa mihitsy ve ianao tsy mavela ny akonanao ve ianao satria zay ataonao de mandamoka sy matiakarany ny foana inona le olana mahazo anao hoy aho aminareo mpamonjy Jesosy efa ny ran'Andriamanitra ray mba hamonjy ny olona manana olana ihany ko Jesosy averiko vakina le teny nataony Jesosy zay efa nambarako ty ary aloha
o Jesosy ao amin'ny Matio 7:20 mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay manana olana sy ao anatin'ny ady magotrakotraka. Mankanesa ty amiko ianareo o Jesosy, fa rehefa toka eo amiko ianareo de omeko fitsarana. Matio 7:20 misazety no zany mitonanao ao ny ino fampamonjy tokoa Jesosy. Afaka mamonjy anao izy androany, afatra farany manasanao, manasanareo zay fiangonana RHEFI Androndrakely. Ho avy amonjy ny fotoana ataona isaky ny Alahady, misy diriny indimy zay ny Alahady, ka zay mety aminao am'izany vonjenao amin'ny 9 ora, amin'ny 20 ora, amin'ny 10 ora, amin'ny 12 ora ary amin'ny 2 ora no ora fotoam-pivavahana ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely. Ny toerana moa de mazava be hoe RHEFI Androndrakely. Tongava ianao fa amin'ny alalan'ny afatra entina, na de tsisy vavaka manokana atao anao azy, de andaitra aminao ny herin'ny tenin'Andriamanitra ka anasitrana anao sy amany olana eo amin'ny fiainanao. Tongava raha tsy tonga ianao tsy mahatsapa famarina zany teny ambarako zany tompoko. Anao vavako anareo azao am'izao famaranana izao. Anao vavako anareo zay marary eo, ary anao vavako anareo zay manana olana anko ao. Fa milony zany anaraka iraray alohasika. Aorina zany iry zany ataoko ny vavaka ho anareo. Raso, raha fahasoavana ho anareo tompoko. Ianao lay mpano na sitranay, lay mpana sitranay, ny teninao manafakay, ianao no ray tsy toa. Ianao lay mpano na sitranay, lay mpana sitranay, ny teninao manafakay, ianao no ray tsy toa. Eny ary tompoko, mino fa efa volina be mihitsy ianao am'izao fotoana zao. Ka raha sitrakao de mandoly mihitsy anao anatin'ity vavaka ataoko ity, na apetrao fatra misy ny marary ny tananao, na apetrao amin'ny fonao tananao ivavaka isika. Rainay eo omena voninahitra ianao, de raina mandrakizay ianao, fahasoavana lehibe ho anay rehetra, na ho an'ny tenako, na ho andreo olona zay nandre ny afatra netiko androany, ny afatra netiko androany mahakasika an' Jesosy, le tsy mio voamaly sy ary mandrakizay. Koa zay rehetra mino am'izao ora izao de anehoany voninahitrao, aneho fagaganao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy ny aretina rehetra ao, na inona karazana aretina misy amin'ny tenan'ny olona, esoriko amin'ny anaran'i Jesosy. Sitraniko ny olona marary, sitraniko ny olona marary. Mandidy anao ry fanay mahafarofy, miala amin'ny fahatetenan'ny olona, ny fifitosana miala amin'ny fahatetenan'ny olona, ny aretina any amin'ny loha, ny aretina any amin'ny kibo, ny aretina any amin'ny lamosina, ny aretina vatana rehetra, ny aretina amin'ny ratsana rehetra, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ry devoly mpitondra aretina, lasinareo mandeha amin'ny anaran'i Jesosy. Vahako tahaka izany anko ny olana araka fahefananomenahy amin'ny anaran'i Jesosy. Vahako ny olana misy amin'ny olona zay mino rehetra, vovojy androany izy, ho vovojy androany izy, ho tsapany fa mpamonjy mora azo indrindra Andriamanitra, mpamonjy mpamaolana Andriamanitra. Amarin'i Jesosy io le tenina mpanantenanao, fa omeno fitsarana ny olona zay tonga eo aminao. Sotra raiko anao nidera sy nihaja ary ny voninahitra, anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Sotra ray malala, halleluia, amen. Zay zany tompoko ny afatra netiko anareo androany ka dia rary ny fahasoavana, rary ny tana mahirin'Andriamanitra eo aminareo mandrakariva. Manao ny mandram-piona veloma tompoko amin'ny herin'ny ray.